Miarahaba to akory ranandry, akory sa, mbola tsara, akory lie. Mivaovao antsika androany aza adinina anefa ny manao j'aime sy miabone ny chaîne antsika misaotra tompo. Miarahaba to akory ranandry, mbola tsara, akory sa, iroso amin'ny fakafaka politika avy hatrany isika. Matahotra sady mavozo i Général Ravalomanana sy ny Prime Ministre Ntsay ny ivadian'ny mpitandro filaminana sasany ka iain'ny feom-bahoaka ka tsy omba izao fitondrana izao intsony. Sarotra tokoa mantsy ny inona fa dia manana vato fo avokoa ireo manambonina ambony ao 10 alin-da na zandary na polisy izany na miaramila. Mba marary azy koa ny havany, tsy hoe raha mpitandro filaminana izy dia miadana avokoa ny fianakaviany, alasa jamba izy. Sao adino ihany koa fa miaina eny anatin'ny fiarahamonina eny izy ireny. Ohatra kaiky nome rehefa sorena tamin'ny fahatapahan'ny rano misesy ny vahoaka teto Antananarivo dia atojo ny vadin'ireo miaramila nankarano toy ny vahoaka rehetra. Tsy nomen'ireo vahoaka rano anefa ireo vadiny miaramila rehefa voafatany fa vadina mpitandro filaminana dia tsy nomeny rano. Nareo ihany hozy izy no mpamorotra sy mpanendrika anay rehefa mba milahatra sy mitaky ny zonay zahay. Mba azonareo mpanome baiko ireo ve ny zavatra iainany amin'izany? Manana zanaka anie izy ireo misy vady na bavy reny sy ny sisa sy ny sisa. Noho ny baiko anefa dia tsy maintsy manatanteraka ry zareo. Moa ve andriamatoa Prime Ministre, andriamatoa Général, ny vadinareo ireo milahatra rano? Tsy avy hatrany ny valiny, migalabona any amin'ny vilahanareo. Rano tsy tapaka izany, ny jiro tsy tapaka izany, ka tsy tapanareo ningidy iainan'ireo vahoaka miaina izany. Milamina tsara ny fiainanareo mianakavy, fa ireto miaramila, zandary, polisy baikonareo isan'andro reto rehefa ela ny ela mba marary ihany ny ainy, misokatra ny masony dia hiaraka amin'ny vahoaka amin'izay izy ary tsy hainy fianatanteraka ny baikonareo intsony. Mety efa trindrony reto tarika androm-pandrakana ireto izany ka nanao kabary andriamatoa Prime Ministre Ntsay tamin'ny fankilazana ny fahatsiarovana ny nahalavo n'andriamatoa Kolonely Ratsimandava ny 12 Febroary teo iny. Ka raha tokony nopana tamin'ny fahatsiarovana ity olo-manga ity no nataony dia fandokana ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina no nataony. Zava-bita no sy no mbola ho ataony dia tena noderainy mafy mihitsy. Avy eo izy nitodika tamin'ireo mpitandro filaminana indray, misaotra anareo izy samy joro hoery fiarovana filaminana republikanina hatrany na mametraka ho zava-dehibe ny asany mpitondra. Izany hoe arovo mafy hatrany ny fitondrana fa akasahana ny asa vitanareo sy ny fiarovanareo anay. Mpimaso ho an'ireo mpitandro filaminana mba tsy tsotra na ikomy izay no dikan'ny fanambarana nataony iny. Dia iny koa i Général Ravalomanana, i shérif sy ny grady maro samy hafa ananany. Hoariny sasany amin'ny likolika moa ity Général ity, mahatifitra mialohan'ny alokany. Il tire plus vite que son ombre. Anitifitra ireo mpisotro ronono rehetra atao amin'ny tafy, polisy, zandary, mianakendry misokabavy sy mikasa nohitra izao fitondrana izao ny tenany. Tsy izany no asanareo izy, tsaroviny etika sy ny deontolojia ary ny velorano nataonareo fony anareo teo ambany fanefa. Fampitandremana miatefa any amin'ny Général Ramakavelo sy ny namany ary ireo manamboninahitra hafa moa izy ity. Tokony hipetraka amin'ny mampisotro ronono azy hono zareo ireny. Mahatsikaiky tokoa raha izany no teny ambaran'ity filohany ateny Mirandolona ity, satria izy tenany io dia manamboninahitra misotro ronono kanefa dia manokana ny androny amin'ny fanaovana politika sy fiarovana izao fitondrana izao. Izany hoe izany no etika sy deontolojia ny anarany sy avotrany. Andriamatoa Serifo olona tsotra anie izy ireny no lasa miaramila ka rehefa vita ny adidiny amin'ny manamboninahitra azy ka misotro ronono ry zareo dia miverina ho olona tsotra ka malalaka amin'ny safidiny izy na hanohana anareo na hanohana ny vahoaka na hiaraka amin'ny atoko-panohy. Tsaroantsika angamba ny Général nisotro ronono natsoina hoe voaibe, nijoro teny amin'ny 13 Mai foana izy niaraka tamin'ny mpanohitra fa izany nanongana ny amiraly. Na ninona ny minisitry ny fiarovana tamin'izany no tsy nanakina azy satria zoany rehefa misotro ronono izy ka niverina olo tsotra no manao sy
aneo ny safidiny. Fa rehefa nareo ny ao dia tsy mety. Raha ny tenin'Andriamatoa Filoha Rajoelina anie no arahana Andriamatoa Serifo dia tsy misy akory io androm-pandrakana entinao io fa nanaovana sy nananganana université teto Madagasikara mikaramanareo ao. Saingy ny mpanao politika malagasy mo tsy azo inono fa de matetika mpandainga avokoa, ka ny zavatra voaka ny vavanareo sy ny fampanantenana ataonareo dia miaro lainga sy fitaka avokoa. Raha ilay vola toko hananganana université no lasa karamanao io, nefa mbola tsy mahay mionona ianao fa mbola mitatatata sy mandrahona avetsero. Ny azo ambara dia matahotra Andriamatoa Ntsay sy Serifa fa hivadika ireto mpitandro filaminana ireto, ary mbola maro ny liaino azy ireo na misotro ronono azy. Ka izao manomboka may volotsato zao izy roa lahy reto, izay indray no azo ambara momba ny fakafaka politika androany. Mandram-piona vetivety indray tompo.